Fa nisy kosa tamin'ity androandroany ity ny fivoriana ireo mpikambana tao anatin'ny tetezamita fivoriana izay nandaminana ny fomba ialan'izy ireo ao anatin'ny trano fiasany etsy Tsimbazaza fity ny vola rava Fitsirakotorson ny andindiny izay vaovao zay. 50 ireo parlementaire ny kongresin'ny tetezamita no nakatrano ary teto amin'ny lapan'ny antenimieram-pirenena eto Tsimbazaza. Raha ny fanazavana dia manaiky amin'ny felana amin'ny trano izy ireo saingy mitaky fandaminana momba izay felana izay. Iala daholo reo namanareo fa talohan'ny idirandreo namareo dia nisy fandaminana tato. Dia izany hoe miala koa izany ilay namana mba hametraka fandaminana. Fantatrareo tsara ny fa misy tamin'ireo namanareo no mbola any faritany amin'izao fotoana izao. Misy amin'ireo namanareo no mbola ao ny entany sy ny sisa io ihany koa mba miantoka mba mety ho fanamboarana samihafa n'ilay trano izany. Io trano-mpanjakana rehefa tonga ny député vaovao dia miala ireo namanareo ka fandaminana amin'izay izany no nataona iteo satria any amin'ny 50 amin'ny 100 any naman'ireo namanareo izay nahazo trano izany dia fandrindrana fomba ialana izy ireo sy mikasikasika amin'ny trano izany. Izay ny tena toatin-kevitra ngezabe ny voriana tato izany. Io moa izany ny fanarahan-drehetra dia rehefa tafapetraka ny bureau permanent izany ho amin'ny solombamoaka vaovao amin'ny antenimieram-pirenena vaovao eo dia efa miala ny namanareo izany zany efa manomboka batany tantsikelikely izany ireo namandreo amin'izao fotoana izao. Izay izany ilay izy fa tsisy interprétation zavatra hafa mihitsy midonika tsy marina izany. Raha ny eny dia anisan'ny nojerena tao anatin'ny fivoriana tanterahana androany teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza ihany koa ny momba ny fanefana ny tombotsoa amin'ny mpikambana amin'ny kongresin'ny tetezamita ary mitovy fionana samihafa izay tanterahan'ny mpikambana amin'ny tompona ndraikitra eo anivon'ny mpilomaharitra ny kongresin'ny tetezamita.